fanaovana ireto misy olona avy amin'izany satria nahazo fanasana tsara mara mazava mihitsy fa zao ny fanasana miavy koa androadrona ny fomba firesaka sy fomba filaza ankoatran'izay dia tsy fantatraina fa ty taratasy ty dia tsy zay avy aty amin'ny fanoerana ary manoratany na ny foany ladoeny na nandefa ty aminay fa ny karakara ny fikaimoa no nandefa zay fanasana zay ho an'ny foany ladoeny fa izay tazanay hoe mifanokia raha milaza ny misika ny serasera fa hoe tsy avy aty le izy na misy olona ray tsy anjaranay zay ary ny serasera dia tsy tonga teny fifikaina fa tonga teny gouvernement tokony avany tsara ihany koa zay fandraisana zay zany ohatra andeha io atombotsy ho andry zareo ny fiverenany andrazoela eto ka ho anay ohatra anahy manokana aloha za raha mbola mouvement sy politique hametraka anao mise en place ny gouvernement zay mbola isy andrazoela sy mifirongana zany anao aloha liste i contre zay zavatra zay tsy sanatriny zany akory isy na olona andeha madika le teny hoe andeha nohatra ny koloni Mikael non tsy manohatra anazy zay fa manohatra an'le zavatra mifanakaikaka am'le ry le olona le orange rehetra zay mandeha io fa ito andeha mingana anazy filohampanjakana io dia le orange rehetrarehetra akaikiny io tsy ilainay zay le izy miala rajoelona fa zay le oka manko le izy tsy avidividsika le resaka be dia be ny olona maty tamin'ny tolo io za zao depuis 2016 niady foana nite foana ny gadrainako 2022 ka tsy olona efa nanagadra anazy olona efa namotika firenena nandrasaka raha ny olona maro zay mbola reo ihany no hitanareo jiro tsara fanambarana ny collectif du mouvement Jeunes Z Madagascar, Jeunes Z Mada, Jeunes Z Ankatso, Polytechnique, Tolombahoaka, ACEDU, Tanzania Free Madagascar dia manao izao fanambarana izao. Taorian'ny fifanakaloza-kevitra tamin'ny gouvernement dia nanambara izahay fa tsy mbola voaro ny feo sy mitoeran'ny tanora ao anatin'ny fandaminana sy ny fitiavanandoam-pirenena. Nanaitra sy nanome soso-kevitra izahay saingy tsy misy antoka mazava sy fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny famolavolana, fanaraha-maso ary fanatanterahana ny fanavaozana. Nilaza mitondra teny gouvernement fa tsy hisy ny charte de la transition raha tsy vita amin'ny fitiavan-doha fa ny lalam-pandrenana ankehitriny no arahana, lalam-pandrenana izay miaso manohy ny rafitra tsy naomby teo aloha ka manakana ny lalana mazava makany amin'ny fanavaozana izay dradradradraina hatramin'izay. Mila miala io rafitra io firenena mba hisiny fanovana tena izy. Noho izany takinay reto zavatra reto. Voalohany, sata mazava mife ny transition, ny fanarana sy ekendrehetra, fandravana sy fanavaozana ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana HCC ny seny ny antenimieran-dolona ary ny fijerevana manokana ny Assemblée nationale ny antenimieram-pirenena amin'izay fikitihana lalàna ho avy. Fanomanana iarahana ny fikaonan-doam-pirenena mba tena hisokatra tanteraka amin'ny olona sy ny heriverina rehetra mengy amin'ny fokotany fa tsy fikambanana tokana ihany hitarika sy handamina azy. Fanamafisana ny famongorana aratrany ireo mpiray mpitsokombakomba tamin'ny fitondrana teo aloha izay nanimba ny firenena. Masina ny tanindrazana. Masina ny tanindrazana. Anisany andray anjara amin'ny fikaonan-doam-pirenena ny fanoherana. Inona no hevitra mety hoentinareo sy anjara andraikitrareo zany ao anatin'izay? Efa andresanay hatramin'ny voalohany fa ny avy aty amin'ny fanoherana dia anisany andray anjara amin'ny fanatanterahana ny concertation nationale ty. Fa ny zavatra ambaranay takinay ao anatiny dia nisiany tsy fandihana tanteraka any araka izay voalaza teo mba tsy ho andresaka fotsiny no ilazana azy fa tena aseno amin'ny fomba fiasa rehetra. Raha iteny
avy aty amin'ny fanoherana dia milaza mazava fa zahay amasevo proposition anay na ny groupe Irmara dia tsy nahazo fanasana amin'izao zavatra zao fa zahay mitonga eto satria nahazo fanasana ny filoha Andry Rajoelina dia misolo tena azy zahay mahamandatera azy mahamandatera anay ao anatin'izay fomba ny filoha Andry Rajoelina zay dia zay no nahatongavana eto misolo tena avy amin'izany satria nahazo fanasana tsara mbara mazava mihitsy fa zao ny fanasana niazo ny filoha Andry Rajoelina mivady. Ny fomba firesaka sy fomba filaza ankoatran'izay dia tsy fantatray fa ity taratasy ity dia tsy zahay avy aty amin'ny fanoherana no nanoratra azy na ny filoha Andry Rajoelina nandefa ity aty aminay fa ny karakara ny FFKM no nandefa n'izay fanasana zay ho an'ny filoha Andry Rajoelina. Koa izay ny filazanay hoe ny faniliana raha milaza ny minisitra ny serasera fa hoe tsy avy aty le izy na misy olona ray tsy anjaranay zay ary ny minisitra ny serasera dia tsy mpitondra tenin'ny FFKM fa mpitondra tenin'ny gouvernement tokony avahany tsara ihany koa zay fa tsisy tokony fandraisany amin'izay zavatra avoakany FFKM. Ny filohan'ny fiangonana zay filazany tsisy idiranay fa ny fantatray nahazo fanasana ny filoha Andry Rajoelina mivady dia tonga zahay fa zahay taty amin'ny fanoherana dia tsy nahazo an'izany fanasana zany. Dika zany fa mbola misy ihany ny fanilihana ao anatin'izany fanatanterahana ny concertation. Koa araka ny resaky misy fanjakana teo moa dia efa nialatsiny izy ny fahampiroanany dia raisinay aloha zay fialantsiny izay fa ho hitanay ny fanatanterahana azy hoe hatraiza ny tena hoe hisin'izay ekizifite amin'izay concertation nationale. Zahay aty amin'ny fanoherana koa dia manamafy fa ny concertation nationale dia tsy feuille de route. Mitaky zahay ny fanatanterahana ny feuille de route mba hisy consensus zavatra rehetra atao fa tsy andeha ila hoe ny ministra mpanjakana ny fanavaozana ihany no anatanteraka ny zavatra rehetra hatany amin'ny fifidianana. Tsy zay anefa ny takiny Union africaine ary takina aty amin'ny fanoherana koa fa iarahana mihitsy mba tena hisiny fangaraharana sy ny tena hoe fanavaozana tokoa ve ny zavatra voizina sa mbola misy fanilihana ao ambadika ary misy fanenjehana politika zay atao hatramin'izao tsika miteny izao. Voizina moa fa ny filoha Andry Rajoelina dia nesorona nationalité malagasy. Iny tsy miteny zany zahay hatramin'izay fa heverinay fa fotoana zany hamalina sy tenenana an'izay. Ny zavatra tokony ho fantatry ny rehetra dia ny fanjakana sy ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao dia tsy voafidim-bahoaka. Tsy nisy fifidianana filoham-pirenena eo ka raha ohatra ny lalàna ny jerena dia ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka ihany no tokony hanana fahefana hananan'izany nationalité ny olona anankiray zany. Tsy hiditra lalina amin'izay eto fa mbola hisy débat be zany raha ohatra kahitia fa na tiana na tsy tiana dia tsy ho azo kosehina eto amin'ny tantara ny firenena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy ho azonao kosehina zany na misy fankahalana firy taonina ao am-ponao dia tsy ho azonao esorina zany sy ny pomba azy raha ohatra ka tena hisy apaisement sy hisy an'izany hoe fiarahamientany rehetra zany no tiana hapetraka sy ajoro eto amin'ny firenena. Fanavaozana ny resaina, fanavaozana ny saina dia zany fanavaozana ny saina zany mialoha dia tsy atao hoe fankahalana olona no miteraka fanenjehana. Ary ny ministry ny fitsarana dia hitsy mazava tsara fa tsy misy zany misy ny fitsarana hisahana ny fiambenana ny sistan'ny Republika Madagasikara zany. Tsy anjara ndraiky tsy mizana. Raha milaza izy mandat d'arrêt international ny filoha Andry Rajoelina avoary ny fitoriana sy ny fanenjehana na ny dossier mikasika an'izany fa tsy hoe tenenina fotsiny le izy satria ny fitondrana firenena dia tsy tokony ho baiko ny Facebook. Firenena no entina fa tsy Facebook no entina hitondrana fanavaozana eto ny firenena. Koa zahay dia manamafy fa tsisy apaisement raha ohatra ka mbola fankahalana no entina hanatanterahana an'izany fanavaozana izany. Koa dia manao antsoavy
zahay fa tsy avy aty aminay fanoerana no hitondra fanakorontanana eto firenena. Mitady fitoniana zahay, filamina, foka atao ampahitsina fa tsy atao mifakahalana ny zavatra rehetra atao eto firenena.